fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady. Mbola feno fisaorana an'Andriamanitra isika, mbola afaka nahatratra ity androny ity, ary dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola velona trapamonjena, mbola afaka miona indray mifampitantana eto amin'ity onjam-peon'ny radio vaovao maso ity. Finaritra tompoko. Anomboka izao fotoana izao isika amin'ny anaran'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Andeha hamaky ny salamo 150 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mamindrafo ho amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoa ny fahatosoko. Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diova aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahatosoko, ary eo anatrehanao mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanontako, ary izay ratsy eo masonao ny fanataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanantsiny ianao raha mitsara. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao indrindra izay Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masinao raha mbola nomenao ity fotoana ity indray, mbola ahafahanay mitodika eo aminao miantso ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny famindramponao izay maharitra aminay, mbola mahavelonay nanay toy izao, ka mbola afaka mitanila indray eto an-tongotrao mba hiainy izay lazainao aminay. Mbola afaka miresaka aminao. Misaotra fa famindrampo magaga avy aminao izany. Dia mankasitraka anao izay ny amin'izany fitiavan-dehibe asehonao izany. Fa indro apetraka eo am-pelatananao, izao fandaharana izao, ho fenonao ny fanahy masinao mandraka rivana ezahay, na izay mandreny feonao, na izay manatanteraka ny asanao, dia ho feno ny fanana masina. Mba tsy misy hovoambara sy hovoalaza eto fa tsy ny sitraponao rery ihany, ary tsy misy horenay koa fa tsy izay tena tianao ambara aminay. Dia mitenena ary misy miasan-drà teo amin'ny fiainanay Jesosy, fa Andriamanitra tianay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no angatahana ametraha feno izany vavaka izany. Amen. Feno voninahitr'Andriamanitra tokoa ry havana ny fiainantsika, ary izao senao samy mahatsapany izany. Fa raha izao vaninandro iainantsika izao dia tena famindrampo ny fahavelomantsika toy izao. Raha ny zavatra hitan'ny masontsika dia tsy misy na inona antenaina, fa famindrampo no iainantsika. Endre ny voninahitra ao Andriamanitra ne, endre izany voninahitra Andriamanitra ne, dia isika re anandratra izany voninahitra Andriamanitra izany. Hiry isika ao amin'ny firahana FFPM misy hira andriana anareo endre ny voninahitra ao 4:7. Andao hiara iredo na hiara hirana izany fanehoana ny voninahitra Andriamanitra izany isika ndao ary.
Arak'izay tokoa ry havana dia famirapo araky ny nabara tamintsika mbola havelomako sy havelomanao toy izao. Arak'izany hoe tena raha zavatra hitany maso ny reny sofina sy ny zavatra rehetra iainantsika dia tsy misy na inona inona avy amiko sy avy aminao ny fahavelomako sy ny fahavelomanao fa Andriamanitra mihazona. Andriamanitra mbola mamindra fo. Andriamanitra mbola te haneho ny voninahiny amiko sy aminao ny fahavelomako sy ny fahavelomanao ry havana. Ary izany indrindra ny mbola tsy mampitsahatra azy miteny, mananatra, mampianatra ary indrindra mamerina antsika ao aminy, manangana antsika olom-baovao isan'andro izy dia manangana antsika amin'ny alalan'ny teniny. Fa ana sy maty izao sy ianao raha tsy mahazo tenin'Andriamanitra indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izay tena miaratsy izao. Mbola tonga amiko sy aminao indray Jesosy Kristy. Mbola te hiteny sy hanambara ny fitiavany ary indrindra honena ny mpanota tsy mety mibebaka ane izy. Izany indray ny lohahevitra omeny azy sy omeny ianao androany satria mbola betsaka mirombelona, betsaka mbola manamaro-tena, betsaka ny mbola manao andraso tsy mibebaka androany. Jesosy Kristy mihitsy miteny amiko sy aminao, honena ny mpanota tsy mibebaka Jesosy Kristy. Jesosy Kristy honena ny mpanota tsy mibebaka. Izany ny lohahevitra omeny azy sy omeny ianao, tia ny bebaka daholo izao sy ianao dia hiteny amiko sy aminao izy androany. Aoka isika tena ametraka ny fiainantsika eo aminy. Aoka hifantoka tsara ho ao amin'ny fanahy tokoa isika andreny tenin'Andriamanitra. Dia anomana antsika ny mpifoha mampanahy antsika dia andao isika ary hiantso ny fanahy-masina hiaraka amin'ny farandray mamonjy fanahy masina ao avia. Fanai masina tu
Afaka tsikariava soranay ianao ry Andriamanitra irainay, dia rainay sy ankalazanay, omenay voninahitra ianao satria tsara ary tsapanay amin'ny fiainanay tokoa fa manao ny tsara mandrakariva amin'ny fiainanay. Sotranao fa mbola menao fotoana sarobidy, mbola afaka mijoro miaina ary mandre ny afatra avy aminao amin'ny teny ity. Fa ny teninao dia teny mitondra fiainana, teny manavao sy manangana ny indray, na dia saika tonga amin'ny fahakiviana ary zay. Manantena anao zay fa eo afovoanay mandrakariva ianao ary mitondra anay ho amin'ny fahatsarana mandrakariva koa. Raha ho ambara ny teninao dia vangeo amin'ny alalan'ny fanenao masina ny fonay tsirairay avy, mba ho lasa tany lonaka aniriny ny teninao. Aroka tsisy voambara afa-tsy sitraponao rery any, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Manantitra ny fiarabana antsika tsirairay avy ry havana, natratra ty andro mahafinaritra ity. Tena Andriamanitra anjarantsika angalana fampaherezana amin'ity androany ity dia ny filazantsara ny Lioka 9:20 ka ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 4:70. Filazantsara ny Lioka 9:20 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 4:70. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Ary rehefa nanakaiky Jesosy ka tonga teo am-pidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay efa hitany. Ka nanao hoe: isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatra, rarao ny mpianatra ao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha manginy ireo dia ny vato no iantsoantso. Ary nanakaiky Jesosy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nafantatra mantsy ianao na dia ny amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hanangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao, dia hanemitra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba ny zanakao ao anatinao, ka tsy havelany isy vato mifanongoa eo aminao, ho valiny tsy fanarany tsy nahafantaranao ny andro na manginanao. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana, mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Araka ny teny mpitarika teo ry havana ny lohevitra lehibe izay nomainy ny tompo antsika indray tamin'ny teny ity, teny hoe: Jesoa Kristy onena ny mpanota tsy mibebaka. Jesoa Kristy onena ny mpanota tsy mibebaka. Andininy 2:30 ry havana tena tsindritsika dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary noho nandeha ny andininy 2:70 zafady, ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy. Amen. Loha hevitra lehibe anankiray izay anisan'ny tsy dia mahavantana ny olona loatra no mieritreritra an'izany hoe Jesosy Kristy tokoa onenan'ny olona na ny mpanota izay tsy mety mibebaka. Loha hevitra izay tsy mba nisaintsain'ny olona izany hoe manahoana tokoa moa
rehefa kristianina ako dia kristianina fotsiny, fa tsy nieritreretin'ny olona sy ny saintsain'ny olona zany hoe Jesosy Kristy tokoa tena honena ary malahelo rehefa mahita ny mpanota tsy mety mibebaka. Vanim-potoana sarotra zao, ary vanim-potoana tena tokony iainana amin'ny fibebahana. Fa Jesosy Kristy ry havana dia zao, mijery ary mitsinjo maso antsika mandrakariva izy, kanefa betsaka ny olona tsy mety mibebaka amin'izao vanim-potoana zao fa variana loatra amin'ny zavatry ny fiainana amin'izao tontolo zao. Andriamanitra ry havana dia marina amin'ny teniny mandrakariva, ary tsy mitaky fibebahana, tsy mitaky vanim-potoana, zany hoe fiainam-pibebahana izany, fa ny fiainantsika rehetra ry havana dia tokony ao anatin'ny fibebahana. Ary zay indrindra no mahatonga an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe honena ny Tompo rehefa mahita ny olona tsy mibebaka amin'izao fotoana zao. Fitiavan'Andriamanitra manokana ry havana no hanomezany antsika zanany lahatokana, dia ilay zanany lahatokana tonga nofo, tonga hamonjy antsika, tonga navitra ny mpanota. Te-taonany olona rehetra mantsy Andriamanitra ry havana ho lasa vahoakany, ary zany mihitsy nandrany any zanany lahatokana tonga ny olona hiaina amin'izany hoe fanavotana izany. Fa tsy sitrak'Andriamanitra ho vohery mantsy ry havana ny olona, ary zany mbola nanomezany antsika tombonandro, nanomezany antsika an'izao taona vaovao zao. Zany tokony ho tsapantsika ry havana, fa tombom-pahasoavana zany ary tena famindram-pon'Andriamanitra nomeny antsika mahaimaim-pony zany, aza dino zany ry havana, fa zay ny sarobidy indrindra eo amin'ny fiainantsika. Anatin'izao tenin'Andriamanitra zao ry havana dia zavatra anankiroa, tsangan-javatra anankiroa no hita ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zay anjarantsika izao. Rehefa niakatra ny Jerosalema Jesosy Kristy, ny zavatra nitranga dia faly, miobo ny voninahitr'Andriamanitra ny mpianatra tamin'ny fahatsapana izay fahagagana sy ny zava-pitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany. Arak'izay hitantsika eto, fa nioby zany voninahitr'Andriamanitra zany tokoa ny mpianatra. Misaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Zava-dehibe zany ry havana, zany ny fankalazana an'Andriamanitra. Ny ampahafantaran'ireo mpianatra ao mihitsy ny manodidina hoe Jesosy Kristy ka Andriamanitra velona, ary navita zava-bahagaga, nanehoany zavatra lehibe teo amin'ny fiainany, ka nahatonga azy ireo nideran'Andriamanitra, niobo ny voninahitr'Andriamanitra. Fa teo amin'ny ankilany kosa le fariseo dia teny tamin'i Jesosy Kristy mihitsy, nandrara, nampandrara ny Jesosy Kristy, ampanginy ireo mpianatra ireo, aza vela miteny an'izany, aza vela mitabataba. Fa ny tombok'olona namaly azy hoe raha anginy ireo, raha manginy ireo dia ny vato ny antsoantso. Raha manginy ireo mpianatra ireo dia ny vato ny antsoantso. Rehefa miresaka amin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ry havana dia mitamberina ao an-tsaintsika ny fihetsan-rahabelantsika. Raha tsy mety tena manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy, zany ireo zany le olona tsy mba mety mibebaka, fa tonga amin'ny fanamarina tena, tonga amin'ny fanameloana an' Jesosy Kristy aza. Ary hitantsika eto fa rehefa niverina tao Jerosalema Jesosy Kristy, nitazana ny tanàna dia zao, nitomany izy, nalahelo Jesosy Kristy. Rehefa miresaka any amin'ny Jerosalema zany ry havana dia zao, tanàna ny fidian'Andriamanitra manokana io, tanàna nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny io, ary ny sarobidy indrindra dia zao hoe tanàna masina zany io Jerosalema zany. Fa misy ny olona tsy mety mibebaka dia ireo fariseo sy mpanorandalàna ireo, nefa ao a Jerosalema le tanàna masina, honena Jesosy Kristy. Nijery an'ireo mpanota ireo tsy mety mibebaka, mijery ny tanàna,
dia nitomany izy onena izy ary zay ny nitenenany ety raha mba fantatra ao nga ny am'ty andro ty dia ny momba ny fiadanana ny dikan'izay ry havana dia zao reo fariseo reo nye dia zao hoe mahafantatra tsara n'izany asan'i Jesosy Kristy zany nafantatra ny fahagagana zay nataon'ny tompo ary efa nitononona tamin'izy ireo ary ny fiadanana fa zao tsy mety mandray an'izany izy satria tsy tonga tamin'ny fibebahana mihitsy ry hava malalo mandraka ankehitriny ry havana dia zao mbola betsaka ny tsy malala ary tsy mety mandray an'izany fiadanana nomeny tompo zany ny firenentsika dia zao lazaina fa firenena ivo ny fitoriana ny filazantsara fa mbola betsaka no milalao anatin'ny sampy milalao anatin'ny filalaovandratsy tsy mety mibebaka onena ny tompo mijery an'izany mijery ny fiangonana marobe feno ny fiangonana amin'izao vanim-potoana zao fa izao mbola betsaka ny olona tsy mety mibebaka ao anatin'ny fiangonana lasa nara-tsy very ny maha-kristianina lasa fahazarana no milaza fa za kristianina feno ny fiangonana rehefa lady fa misy ary betsaka ny olona tsy mety mibebaka ao anatin'izany tena mety efa mitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'ity ry havako fa onenany ny tompo ry havana mijery atsika mpanota tsy mety mibebaka tahaka ny fijerevany ny tanànan'i Jerosalema izay mampalahelo azy ny zavatra nataon'ny fariseo ry havana dia ny mametsiny mandrakariva ny manameloka ary ny zava-doza dia zao Jesosy Kristy mihitsy ary nomelohana taonantsika mba mamaky ny marika 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 7 ahitantsika an'izany tantaran'ny fanamelohana ny Jesosy Kristy mihitsy aza ataon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe maninona rety mpianatra ao reto rehefa mba alohan'ny hinanana dia tsy maintsy tokony hanasa tanana aminao fombafomba maro samihafa dia lazainy mihitsy moa ny fomba zay nitazomin'ny razana no tokony ho ataon'irety mpianatra eto dia nanontany an'i Jesosy Kristy ny fariseo hoe nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana zay voatolotry ny razana zany mamaky an'ny fariseo hanamelohana an'i Jesosy Kristy zany ilay Andriamanitra velona nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana zay voatolotry ny razana zany hoe le fombafomba ny razana le fombafomba fiainana zay ny mamaky an'ny fariseo ho amafisina eo amin'ny fiainana fa nahitsy ny Jesosy Kristy ary zany ny tenenan'ny tompo ry havana ao anatin'izany hoe ity fireneny ity manaja ahy amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra mafy be zany ry havana ary zany ny tena mamperitreritra ao anatin'ny fiainantsika andavanandro ao anatin'ny firenentsika sao dia ao anatin'izany ny fandavan'Andriamanitra atsika itenenan'Andriamanitra itenenan'i Jesosy Kristy hoe ity fireneny tsy manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra tondra fandiniha tena ho atsika zao tenin'Andriamanitra zao ry havana fa nao anatin'ny fikambanana masina nao anatin'ny fiangonana nao anatin'ny firenena firy amintsika no tena miaina amin'ny fibebahana ry havana ka mahatonga anany Jesosy Kristy tsy tomany tsy onena satria bebaka mandrakariva ary tia ny tena sarobidy ry havana dia le tokantranontsika le ankonantsika io le Jerosalema antsika ry havana onena Jesosy Kristy mitomano ny tompo ry havana raha mbola tsy mibebaka tsika ao anatin'ny ankonana io le Jerosalema antsika ary io mihitsy ny tiana mafisina amin'izao tenin'Andriamanitra zao ry havana iantefany zao tenin'Andriamanitra zao dia le Jerosalema antsika tsy mampitomany an'i Jesosy Kristy mba tsy ataontsika mampitomany an'i Jesosy Kristy le Jerosalema antsika le ankonantsika zay azakazahantsika manao ny asam-panimpona azakazahantsika manao ny asa mandrarantsika kanefa betsaka ny fahotana mbola tazomintsika ao anatin'izany ankonan'izany io mihitsy no tian'ny tompo ao mafisina amin'ny tian'ity ry havana le Jerosalema antsika le ankonantsika manahoana ry havana amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny fibebahana marina ve sa mbola mahatonga an'i Jesosy Kristy hitomany mahatonga an'i Jesosy Kristy onena mijery antsika mpanota ao anatin'ny ankonana fa tsy mety mibebaka mampalahelo ange amin'izao fotoana izao ry havana
betsaka ny tokantrano anjakan'ny fijangajangana, anjakan'ny fisolokiana, anjakan'ny fitenenany ratsy, anjakan'ny zao zavatra maloto maro samihafa izao, fa izaho onena ny tompo mijery an'izany. Tahaka ny fijerevan'i Jesosy Kristy any Jerosalema, tanàna masina dia izaho onena izy, mitomany izy rehefa nitazana ny tanàna. Oka mba tsy tahaka an'izany ry havana ny toerana misy antsika, le ankonana misy antsika, fa mba ankonana tian'Andriamanitra, ankonana matehonina ny Jesosy Kristy, anjakan'ny tompo mandrakariva, ary indrindrindrindra ny firenentsika. Mba tsy tonga ny tompo miteny hoe ity fireneny teny ka manaja amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra. Androany ry havako, mamangy anao zao tenin'Andriamanitra sao, manomboka amin'ny fiainam-piangonana, manomboka amin'ny fiainana amin'ny manodidina antsika, ny firenena, ary indrindrindrindra ny ankonana. Taonanao ibebaka ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ity ry havana, onena ny tompo amin'ny mpanotatsy ny bebaka. Fa izao kosa ry havana, faly izy, ary faly mihitsy antrany an-danitra rehefa misy anankiray mibebaka. Zany ingeny tena sarobidy ry havana, tena misy fifaliana hatrany an-danitra rehefa misy olona anankiray mibebaka. Dia jereo ny tokantranontsika, jereo ny ankonantsika, io le Jerosalema antsika ry havana, amafiso ho tena kristianina marina. Tsy saritsary mpibebahana ny mpibebahantsika ry havana, fa tena fibebahana marina amin'ny fiverenana marina, amin'ilay fitiavana voalohany dia ny fitiavan'Andriamanitra. Zany no averina amintsika foana ry havana, mba tena kristianina, tena mifototra amin'ny fibebahantsika, ahatonga antsika tsy hanara-tsy very fotsiny ny maha-kristianina. Taonanao ny ten'Andriamanitra amin'ny teny ity ry havana, amin'ny fibebahana marina. Fa sarobidy zao loha hevitra izao hoe Jesosy Kristy onena ny mpanotatsy mibebaka. Sao dia mbola nisy an'izany ianao ry havako. Raha mbola nisan'ny mpanotatsy mibebaka ianao, androany mitaonanao ny tenin'Andriamanitra, tena mibebaha, miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'ny Jesosy Kristy. Azafaly fotsiny milaza hoe andro farany zao, fa andro farany tena hibebahana, fa tsy andro farany ilalovana ny fahotana ry havako. Jereo le Jerosalema kelitsika, mba tsy hahatonga ny Jesosy Kristy hitomany mijery ny ankonantsika, fa anana fifaliana kosa izy, andray antsika amin'ny tena fiainana, dia le fiainana mandrakizay. Afatra nomeny ny tompo antsika ry havana tamin'ny teny ity, dia mba tonga antsika tena tonga amin'ny fibebahana marina, tsy mpanota mbola ilalao fahotana foana, fa mpanota tena hibebaka kosa manomboka izao, mba tsy hahatonga ny Jesosy Kristy onena, tsy hahatonga ny Jesosy Kristy hitomany raha mijery ny ankonantsika sy ny tokantranontsika, le Jerosalema kelitsika. Taizao ny ankonantsika, ny tena ho amin'ny ankonana bebaka marina, mba ho tonga vita fihavanana, ho tafaray marina amin'ny Jesosy Kristy, ka hanana firaisampiainana amin'ny Jesosy Kristy manomboka izao. Mba tonga tsy kiteny amin'ny Jesosy Kristy hoe inty aho, iraho aho. Ka falo ny tompo andray antsika, kiteny amintsika hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'ny kely ianao, fa toko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia ho an'Andriamanitra rery anany ny voninahitra, ho azy hatramin'ny taloha ankehitriny, ho azy mandrakizay. Amen. Ori panuta azamanda Jesu mianzu kami uva mamana tuna aziza izi amunziana emivu izao nilalitra ripire mire nilavitra indro Jesosy izinua aizano isiana
no tsy mandroso fanganizao dia tapao ny hevitra ka miovatry izao enivo izao ny lanitra ripire ny reny lavitra indro Jesosy izy no aiza no isiana mba miverena rehatry izao ka araranty ny andronao fa ny atio sy basilao ka mamotia izao enivo izao ny lalitra ripire ny reny lavitra indro Jesosy izy no aiza no isiana mazava izay nanambarany ny mpanompon'Andriamanitra azy teo ry havana dia mbola hitoetra amin'ny ota ihany ve ka tsy bebaka mbola naroatra ny andro mbola omen'Andriamanitra anaranam-po amin'ny ratsy ve fa tsy bebaka mbola namary tena foana ve fa tsy bebaka mbola nameloka ny hafa indray ve fa tsy bebaka ry havana onena ny tompo mijery atsika amin'io ataontsika io onena ny tompo mijery atsika amin'io adalantsika io fanamarina tena tsy mety mibebaka io satria maninona satria malahelo izy raha very saosy ianao araka ny teniny hoe tsy misy tiany ho verina iray azy zany eneny mahonena ny tompo mba tsy ho very saosy ianao mba tsy ho tonga any amin'ny afo be fa handova lanitra no irin'ny tompo ho aso anao mibebary havana aza manjeny ny andro lava aza manao andraso efa tompotra ny andro androany ny fotoana matotonga amiko sy aminao zao teny izao tsy noho ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitory fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy te hamangy ianao ka te hanambara aminao fa verenena tsy ratsy mibebaka fa zao koa ny devoly sy ny satana koa dia manangolo mandrakarivo mbola mampitoetra anao ao anatin'ny fanamarina tena tsy azahoanao mibebaka ary efa nomen'Andriamanitra fahefana izao sy ianao androkany izany ary izany nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia andrava ny asany maizina sy ny asany devoly ary omeny fahefanan'izany koa izao sy ianao andao ary sika sy ianao hiaraka androka sy andravana izany amin'ity androny ity ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta ilay tompo ny fahefanatra ny an-danitra sy etỳ an-tany no azahoana mandroka sy mandidy ny satana tsy anakery tsy anapahefana mivoaka ianao ry satana miala tsy manana fahefana intsony ianao miala amin'ny zanak'Andriamanitra miala amin'ny tokantrano tsirairay avy mivoaka satana fa tsy manana anjara fahefanao ianao miala makany amin'ny faharimin-drehetra hafa ianao any andavaky ny elo mandrakizay no misy ianao fa tsy hanananao fahefan'ireo nankely ary miala amin'ny fanahy fanamarina tena rehetra miala amin'ny fanahy fiavonavonana miala amin'ny fanahy fireriana amin'ny fanahy nalatra amin'ny fanahy fandangana rehetra miala tsy manana fahefanao satana miala amin'ny fanahy fijangajangana miala amin'ny fanahy fisotrotoka miala tsy manana fahefana miala satana fa tsy manana fahefana mampiady ao ianao miala amin'ny
fanankalana rehetra, mivoaka ny lolo-potsy manana fahefana amin'ny fanahy ratsy rehetra, mitondra faharatsiana, mivoaka amin'ny fanahy ratsy, amin'ny fanahy mamitaka, amin'ny fanahy sandoka, mivoaka amin'ny fanahy nady, voaka ny amin'ny farimindretra fenao ry Satana. Sao dia hoentinentanao miala amin'ny fanahy ratsy rehetra, manangoly miala ny amin'ny farimindretra fa ny andavaky ny ely mandrakizay ny misy anao ry Satana, hoentinentanao sy miforongonao rehetra. Sao dia miala ianao. Tsy hanananao fahefana ny zanak'Andriamanitra fa efa vity ny rahan'i Jesosy reo. Miala makany amin'ny farimindretra fenao. Misaotra Jesosy. Misaotra fa fantatray fa tianay ianao ary tena miala nenina aminay mandrakariva ianao. Misaotra indrindra ny amin'izany famindram-po mahagaga isan'andro asehonao. Misaotra ny amin'ny teninao fa tsy mangina tokoa ianao fa te hanavitra anay, te hampibebaka anay, te hampiala anay mandrakariva ao anaty fanangejana ianao, dia isaorana ny anaranao masina. Eto izay dia miaraka miombo mba avaketo misaotra anao ny amin'ny fitiavanao fa voaraiso aman-tsara ny asan'ny zanaky ny mpanomponao. Efa nanomboka formation izy. Isaorana ianao fa valim-bavaka fa aminao izany fa tsy avy aminay, fa ianao no miasa ao anatin'izany. Misaotra anao fa nentina mbavaka teto ny renim-pianakaviana iray izay ao anatiny tsy fahasalamana. Misaotra anao fa efa niraisinao anao izy. Misaotra fa izany koa nge valim-bavaka fa aminao ary ataovy may manaiky an'izany ny vady aman-janaka ny mpanomponao. Misaotra indrindra fa efa nentina teo anatrehanao dia efa mahatoky izahay fa efa ao aminao izy, efa sambatra eo aminao. Dia hampaherezo mandrakariva ireo vady aman-janany sy ny fianakaviana manontolo fa Andriamanitra tiandreo ianao. Aza velokivy fa ataovy mahatoky ny amin'ny famonjena izay efa nataonao. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izany famindram-po izay aseho anao mandrakariva eo amin'ny fiainanay izany. Misaotra ny amin'ny teninao izay mamaky ao anatin'ny fonay ka azahoanay mibebaka mandrakariva eo aminao. Eto dia apetraka eo am-pelantananao roetiny ao am-pelantananao ny amin'ny mpanomponao mba ho tonga voaraiso aman-tsara ho mpiasa-panjakana amin'ity fiandohandohan'ny volana ity. Ary marary misy mivoto ao anatin'ny kibony ka mangataka fanasitranana avy aminao. Fa ny diakapoka taminao tokoa no fanasitranana ho anay. Ary omenao anjara amin'izany ny mpanomponao. Apetraka am-pelantananao ny amin'ny mpanomponao izay mangataka mba hazo vady sahaza ho azy. Araka izay efa nambaranao tokoa fa mba tsy ho maimay izy fa mba hazo vady dia mivavaka aminao. Raha sitraponao ka mahasoa azy izany dia ianao no hiasaka amin'ny izany ho azy. Raha tsy sitraponao fa tianao hitoetra irery izy dia ianao no hampahiry azy mandrakariva ary hampanahiky azy koa ny amin'izay tarihanao azy mba hitombo finoana izy ahatsiaro ny amin'ny fitiavanao. Tsarovo ny zanaky ny mpanomponao izay ao anatin'ny mbola famatorany ny Satana azy amin'ny fisotroana, amin'ny fijangajangana, tsy mody an-trano, voatariky ny namany, ory ny vady aman-janany. Jesosy Kristy Tompo, efa androana tamin'ny anaranao teo ny asan'ny maizina izay mitondra amin'izany faratsiana izany, dia mahatoky fa mahapakany amin'ny zanaky ny mpanomponao izany, ka dia ianao no hamangy azy, ianao no hanala ny fatorana rehetra izay mahazo azy ary ampody ny sainy veriny ao aminao, ary efa miverina ao aminao izy dia mahatsiaro tokantrano ny vady aman-janany. Vavaka aminao izay mba hitanao ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny seho amin'izao tondradrano izao. Hitanao avokoa ireny olona rehetra izay tsy manan-kialofana, tsy manana hotafiana, tsy manako hohanina amin'izao andro sarotra, andro tena difotry ny rano, ny faritra maro. Dia mivavaka aminao izay mampahireza azy ireny tsirairay avy. Aza velokivy izy, aza veloketraka fa ataovy mahatoky tsara fa tia azy ianao ary miantoka amin'ny fiainana ianao, mamonjy azy ianao. Hitanao ny tanimbary, hitanao ny zava-maniry rehetra izay difotry ny rano. Mivavaka aminao izay dia mivavaka aminao izay mba ianao ny asa manan-kerika hanamboatra ny zavatra rehetra fa hainao izany, fa na dia difotrao aza ka hainao mbola mampaniry an'izany rehefa misintona ny rano, ataonao izany ka dia ataovy manam-pinoandro izay, ataovy manan-tena anao mandrakariva izahay. Tsarovo ny zanaky ny mpanomponao izay mbola voafatotry ny fisotroana toaka, ny sigara,
manefa manambady amanjanaka isaky ny somany dia voasariky ny namana tsy mody raha tsy amindray alina amin'ny roa alina adiny tanteraka ny tokantrano. Hitanao zany tsisy miafina aminao zany fa eo ambany masonao ary hitanao fa ory sy malahelo mivady amanjanaka zany olo zany. Dia tahaka anao ory mahita ny olona tsy mibebaka mivavaka aminao zay ampibebao reny olo reny avereno ampodio ny sainy todika eo aminao ary ataovy mahatsiaro anao. Tsarovo ny zanaka vavy ny mpanomponao mba azo tokantrano soamatsara zany mba iriny matoky izay fa efa miasa ao anatin'izany ianao amin'izay tena ny sitraponao ary mba angatana aminao dia mba olona araka ny sitraponao ary olona efa resy lahatra amin'ny fitiavanao nomenao ny tokantrano. Tsarovo ny fianakaviana anankiray izay mitaraina fa tsy mety ho afaka olana sy fahasairanana tsy ho afatrosa tsy afatrosa vavaka aminao zay ao mbola tsy manana antom-pivelomana ao ny tsy miasa vavaka aminao zay ao koa nefa ny miasa nefa tsy tody farany volana izay vola raisiny sy karama raisiny. Vavaka aminao zay fa hitanao fa lasa mivary lavo mamono eritreritra amin'ny fisotrotoka sy ny amin'ny faratsiana ao ny misaram-panambadiana betsaka amin'ny fikorontanana ao anatin'izany fianakaviana izany. Jesosy hitany masonao ary eo ambany masonao zany olona izany honeny ianao mijery azy matoky fahandrava izay rehetra tsy nambole ny tananao ianao ary namboatra ny fiainana izany ankonana izany anala ny faratsiana ary indrindra merina ny fitiavana voalohany ao amin'izany ankonana izany meo malalanao izay tokony ho azy ary amitsaharo ny fanaintainana rehetra ny fahasairanana rehetra dia ampivereno aminao ny olonao ampibebao ibebaka eo aminao koa izay rehetra mbola ao anatin'ny faratsiana. Tsarovo ny mpanomponao izay ao anatin'ny gripa mahery mangatsika amin'ny vatana ray manontolo mikohaka matsiaro mijaly fa sady tsy manambady ny tsy mananjanaka manantena mba azo anjara sy tokantrano efa valam-telopolo taona. Ianao malala an'izany olo izany hitany masonao zany mivavaka aminao izy mizahay Jesosy Kristy Tompo mba ianao aneo akaiky mandrakariva ka tsy atsiaro rery izy fa manana anao ary ianao namany olana rehetra nasitrana azy ary hiasa amin'ny fiainana. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izany fitiavanao zany mbo salama soamatsara koa ny amin'ny mpanomponao izay feno bay ny tenany efa 9 taona izay eo mpanaovana ny finision trano izy nefa sahirana rabola hainao avokoa zany rehetra zany. Tsarovo ny mpanomponao izay mangatsika tady angatsika ara-panahy mba ho azoto mandrakariva amin'ny fianarana ka mba tsy ho variana amin'ny zavatra izao tontolo izao fa mba hiverina mandrakariva eo aminao. Tsarovo ny zanaky ny mpanomponao izay maditra ny zanany vavy miala mandry any amin'ny sakaizany tanao ny fahoriany reny ao anatin'izany ray aman-dreny ao anatin'izany matoky anefa izay fa efa miasa amin'izany ianao ary amangy ny zandrikelinao mba hiverina sy todika eo aminao. Tanao ny amin'ny mpanompona vavinao izay mba tsy ho vesatra aminy anireo zanan'ireo koa fa mba hatsiaro mandrakariva ny amin'ny fitiavanao ireo zaza ireo ary anana fitiavana koa ny renina dia maditra aza ny zanany takanao fonena izay mpanoty dia mba ho toy izany koa ny ray aman-dreny rehetra honena ny zanany na maditra azy dia mba honena ka hitondra azy ireny ho eo anatrehanao. Tsarovo ny renim-pianakaviana izay tsy salama nilaza ny dokotera fa tsy hitany intsony izay fanafody omena azy mivavaka aminao fa ianao manana fanafody omena izany mpanomponao izany mangataka aminao ny anasitrananao ny aretina rehetra anehonao fa velona ary mahagaga ianao Tompo anasitrananao io anapavinao izay mitaraina andro aman'alina io mba anasitrananao azy raha mbola sitraponao tokoa ary ataovy mahatsiaro an'izany izy ny amin'ny fitiavanao. Hitanao avokoa ireo olona izay ananan'olona vola tsy mitsahatra izay mitaraina aminao mba tsy ho tafidy-trosa intsony aneny mpanomponao rehetra hiala amin'ny fitrosanana ambaokina amin'ny olona mba tena hatsiaro mihitsy ny amin'ny tsy safady sitraponao n'izany zavatra izany
ka dia ianao Jesosy Kristy no amanga ny tsirairay avy mba tsy zioga mavesatra ny fanatotosana ny volany banky isam-bolana fa ianao no ampibebaka n'izany olona izany mba hiverina sy todika eo aminao fa mananao menana ianao ka dia mahatoky indrindra fa ianao namaha ny olana rehetra mba ho voaefa ny trosa ary tsy hiverina hitrosa intsony kosa fa ianao no hiasa ka ameno ny fanamasinao mba azahoany mibebaka ao anatin'izany. Vavak'izay ho an'ny onjam-peo teo vaovao mahasoa mitalao aminao izay ianao niazona ny onjam-peo, ianao no hiasa sy hikarakara ny fitaovana rehetra hiaro ny fitaovana ny asan'ny devoly rehetra ary indrindra mpahery ny mpanomponao izay manana anjara rehetra eto amin'ity onjam-peo teo vaovao mahasoa ity. Tsarovo ny firenenay, mifona aminao izay ho amin'ny firenenay, miasa mahery androaka ny aizina rehetra eto amin'ny firenenay ary ianao nampahery mandrakariva ny malagasy ka hitodian'ny malagasy rehetra eo aminao fa eo aminao ihany mahatsara ny malagasy. Tazomy firenenay, aza tsoahinao ny teny fikasanao fa hanao Madagasikara ho ivo ny fitoriana ny filazantsaranao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fiangonanao tsirairay avy, tazomy mafy amin'ny famindraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatanay ametrahanay feno izany vavak'izany. Amen. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy izany no azo famindrapo. Izay rehetra ka mibebaka tamin'ity androny ity tsy nanafina na inona tamin'Andriamanitra dia androany miteny aminao ny Tompo hoy izy: matrokianaka, voavela ny elokao, raiso ary ny fanamasina, ankahery ianao, ampianatra anao ny zavatra rehetra, ny fiadanan'i Kristy ho aminao, ho amin'ny ankonanao. Amen. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny oniana sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry havana fa raha nangataka tsika ny mba hiasany fanamasina amintsika tsirairay avy dia mahatoky fa efa nahatanteraka n'izany tokoa Andriamanitra tamin'ity androny ity. Misaotra azy ny amin'ny fitiavany, misaotra ny amin'ny famindrapony ka namezany teny tamin'ity androny ity mba azahoantsika rehetra mibebaka fa honeny izy raha vao tsy mibebaka tsika satria tsy tian'Andriamanitra ho very saosenao. Ary matoky fa efa mibebaka daholo ny mpianatra dia vaovao mahasoa tamin'ity androny ity satria efa nomen'Andriamanitra famelan-keloka feno. Misaotra azy ny amin'izany famindrapony izany. Misaotra aza manao tsony hoe voavela sady tsy voavela fa efa voavela ianao. Efa nitononona taminao teo ny famelan-keloka, efa madio anatrehan'ny Tompo ianao dia amin'izao sisa izao aza manota intsony. Dia misaotra azy ny amin'ny fanahy masina izay nomeny asony zarainy tamintsika tsirairay avy ny amin'ny mba handanantsika amin'izao sisantsika izao, handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, handeha araka ny fanahy tokoa fa tsy amin'ny nofo. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiadanany izay nozarainy maimaim-poana ho aso anao. Isaorana ny anarany satria izany fiadanana izany ange mame fifaliana ao antsika ary mame fahazotoana mandrakariva nitotehantsika mandrakariva eo amin'Andriamanitra. Ankasitrahana izy, sambatra izao senao, sambatra tsika dia andao sika riry tena sambatra sy mateo ty 489 ao amin'ny firana FFPM 720 firana FFPM. Ndaotsika hiaraka hira nandratra amin'ny fisaorana an'Andriamanitra, atsapa sambatra tokoa fa manana ny Tompo ilay tiantsika. Ndao ary.
sy mahateotia izay masina madio fisainana fa mialadalana mifankatia amin'Andriamanitra fiainana masina tokotokoaneniko tinanao masina saina tena sy fana ka fiainana nitratongkoa nusantarinizay minusimano Sinifu panifu madirsi masina tukua paradisantani fenu zabatsu masina tukua lenitu inanau masina sana tena sifana kafiana na fiana dari chatukua nusantarini zai minusimanu dia isaorantsika ny tompo ry havana afahantsika ny fampahery ndray tamin'ny tian'ity dia engany mba tsy fotoana verimaina izay nafahantsika ny eny tenin'Andriamanitra tamin'ny tian'ity fa andraisantsika tokoa anatra fa amin'ny tompo ny tompo aminao amin'ny tian'ity hoe fa mindrapo no sitrako fa tsy fanatitra latsadra fa tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota amen raiso ny tsodrano avy amin'ny tompo hitay anareo ne Jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra antavana aminareo ne Jehova ka mindra fo aminareo anatratra antavana aminareo ne Jehova ka nome anareo fiadanana ho an'Andriamanitra reriany neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Ny laram-pifandraisana azahoantsika mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17 mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao amen. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randremahefa Charles Mivady.
renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao maso. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.